tsito misaotrana tao anatiny azina no tantarana latsakandavaka lalina nakarina tompo misaotranao miderana nivezivezia nitadiso nandramako avoko rehitako kinanjo faverezana no nitsena sofateo ialaofana nidarikay nanandratra anao ritompoko ankalaza sy hiderana ianiko misaotra tsy takaty misainany falebiazana ritompotsieo misaotrana voatetiko avoko zao rehetriza no tsy niaviko fola niantsona izao miverinamina no raisinao tompo misaotranao miderana nomenao ainiso ritompoko nomenao talenta sy fahaizana sy reo afa-tsy voatanisako bejabe tompo misaotranao miderana anandratra anao ao ritompoko ankalaza sy hiderana ianiko misaotra tsy takaty misainany falebiazana ritompotsieo misaotrana bansakao miderana ritompoa misaotrana sitrakinira tunga uanao indra Jesu mavua indu Jesu mavua ulatika mavua Jesu mavua tena tika simana rahayela saudiala ulavina wiza Jesu mavua alady fa 5 volana aprily 2020 aladiny sampandrofian'io ry havana zay iarahan'ny fiangonana maneran-tany mahatsiaro ny niakaran'i Jesosy Kristy tany Jerosalema ka niobin'ny olona azy ho lay mpanjaka amin'ny anaran'ny ray
sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho aminareo rehetra ny hery-havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hanatona ny tompo isika ary hankalaza azy. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Lavitra ny famonjena ny teny fitarainako. Andriamanitro, miantso aho noho ny andro, nefa tsy mamaly ianao, ary noho ny alina, nefa tsy mahita fiononanao. Kanefa masina ianao, ry mipetraka ambony fiderahan'ny Israely. Ianao no nitokiny ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy. Ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Amen. Hivavaka isika ry havana. Mideranao zay ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina. Andriamanitra tia izao tontolo izao ianao, ka efa nanolotra ny zanakao ho tonga tetỳ amin'izao tontolo izao mba hanafitra sy hamonjy. Mideranao zahay, satria efa tanteraka izany famonjena izany noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay, zay tonga hamonjy anay. Izy tokoa no le mpanjaka anay, mpanjaka nanetry tena mba ho fanavotana anay rehetra. Ndeto ary izahay olana navotanao sy olana novonjenao mivory amin'ny anaranao, mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina amin'izay rehetra ataona eto. Ndeto izahay noho ny fitarihan'ny fanahy masina dia mahatsiaro ny tsy fahamendrenay rehetra, manatona anao ampanitra tena, mifony eo anatrehanao, satria dia tsy mendrika akory na dia niantsona anaranao azy. Raisy tompo ny fanodoran-tenanay ankehitriny mba ho anitra gasitrahanao, ary endre ny fifalianay fanantsoana hoe zanak'Andriamanitra izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy lefa tonga namonjy anay. Amin'ny anaran'ny raha teo nanaovanay rehetra izany vavaka izany. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions pour cette belle journée en ce dimanche des Rameaux.
Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné, encore aujourd'hui. Te remercions pour la santé que tu nous donnes. Te remercions pour ce moment dédié aux enfants et aux jeunes. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur, pour qu'il illumine ta parole, afin que nous puissions bien comprendre ton message. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bonjour les enfants, bonjour les jeunes. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. C'est le dimanche qui précède la Pâque. Je vais vous parler aujourd'hui de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il y a bien longtemps, lors de ce dimanche des Rameaux, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Nous savons que Jésus est le roi des rois. Les Juifs, en ce temps-là, s'attendaient tous à ce que Jésus, en tant que roi, entrait dans la grande ville de Jérusalem comme un grand roi, avec des beaux chevaux, avec une belle escorte de soldats, comme l'a fait en son temps le roi David. Mais ce n'était pas le cas. On a vu que dans l'histoire, Jésus est entré dans la ville de Jérusalem, vous savez sur quoi? Un ânon, le petit de l'âne, sur lequel jamais personne n'était encore monté. Pourquoi, à votre avis, Jésus est monté sur un ânon pour entrer dans la ville de Jérusalem? Parce qu'il a voulu montrer qu'un ânon, c'est doux, c'est obéissant. Jésus voulait montrer par là qu'il est le prince de la paix. Jésus est monté sur un ânon et non sur un beau cheval parce que Jésus veut montrer qu'il est le roi humble. Cela veut dire qu'il préfère s'abaisser. Il préfère servir les autres plutôt que de se faire servir. Enfin, Jésus est entré dans la ville de Jérusalem et les gens, la foule, ont mis leurs vêtements sur son chemin. On voit par là que Jésus est aimé par les villageois. Les villageois sont des gens simples qui ont vu et qui ont cru en les miracles de Jésus. Pourquoi les villageois ont aimé Jésus? Parce qu'ils ont vu que Jésus a fait de grands miracles. Il a redonné la vue aux aveugles. Il a ressuscité les morts comme Lazare. Il a donné à manger quand il n'y avait rien. Personne ne faisait les choses comme Jésus. Jésus fut alors acclamé lors de son entrée dans la ville de Jérusalem. Hosanna, Hosanna, qui veut dire sauve-nous. Le peuple reconnut Jésus comme le Messie, celui qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Jésus est aimé du peuple, car il enseignait la parole de Dieu. C'était des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles d'espoir. Jésus leur enseigna l'amour du prochain, l'amour à soi-même. Jésus leur enseigna que leur péché sera pardonné. Il leur enseigna combien Dieu les aimait. Jésus avait un message d'espoir, un message de vie éternelle. En effet, Pierre dit dans Jean 6, verset 68, « Où irons-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de vie éternelle. » Que retenir alors de cette entrée de Jésus à Jérusalem? D'abord, qu'il faut rester humble. Ça veut dire aider. Se demander qu'est-ce que je peux faire de facile pour aider les autres et non pas attendre que les autres nous aident, attendre que les autres nous servent. Appeler les amis par exemple, appeler la famille par exemple, surtout en ce temps de confinement, leur demander s'ils vont bien. Il faut aussi, que retenons-nous aussi de cette entrée de Jésus à Jérusalem? Prendre du temps pour prier. Pensez aussi à un moment où nous sommes remplis de joie et louer le Seigneur comme aujourd'hui en pensant à Jésus qui est le roi des rois. Autre chose aussi que nous pouvons faire, que nous pouvons retenir de cette entrée de Jésus à Jérusalem, c'est recevoir Jésus dans notre vie. Nous devons l'adorer, nous devons le chanter, nous devons le louer, nous devons l'inviter à être avec nous parce qu'il est notre ami, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est celui qui fait de grandes choses, il est celui qui nous garde, restant alors confinés avec Jésus-Christ. Prions.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui nous montre comment Jésus, roi des rois, s'est comporté lors de son entrée à Jérusalem en son temps. Nous te demandons, ton Esprit Saint, de nous aider à être comme lui, à avoir de l'humilité, à avoir de la douceur, à être obéissant. Que ta paix et ton amour si grand demeurent en nous, aujourd'hui et à jamais, afin que nous puissions accomplir ta mission, qui est de prêcher la bonne nouvelle que tu es le Seigneur et le Sauveur de nos péchés. En ton nom, Jésus-Christ, nous te louons, nous laissons cette prière. Amen. Ivavaka isika mbola misaotra anao hatrany zay Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina fa noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao no mbola natoy izao anay. Misaotra ihany koa ny amin'ny nanoloranao anay ny zanako alay tokana mba ho famonjena anay. Ankehitriny zay dia tonga amin'ny fotoana amakina sy hanona ny teninao, koa mangataka aminao ny fahafianoan'ny fanamasina mba hahafahanay mahafantatra ny tianao ambara aminay, ary koa hitahiry ny tenao aty amponay mba hampiasanay izany amin'ny fiainanay. Mangataka aminao ihany koa zay mba hiasanao mahery amin'ireo mpanomponao izay hamaky ny tenao, ary koa ny mpanomponao izay hitondra sy hanazava ny tenao aminay. Koa mitenena Tompo fa mihaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny vakitsika androany dia hitonareo amin'ny testameta taloha, testameta an'Isaia, toko faha 50, raisitsika eo amin'ny andininy fahaefatra, dia ho faranatsika eo amin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova Tompo nanome ahy ny lelany efa mahay, mba hahaizako manao teny ampahatsanjaka izay reraka. Ampandresy ny isa-maraina eny, ampandrenesy ny sofiko iainy tahaky ny efa mahay. Jehova Tompo nanokatra ny sofiko, ary izao tsy naditra na niembotra. Ny lamosiko natolotro amin'ny mpikapoka, ary ny takolako amin'izay manongo-baoka. Ny tavako tsy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora. Fa Jehova Tompo no hamonjy ahy, ka dia tsy resy kenatra aho. Ary rehefa no amafisiko ho tahaka ny afo vato ny tavako, ka fantatro fa tsy ho menatra aho. Amen. Sao dia toizantsika ny famakinan'ny teny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina, toko 2, andininy 4 ka hatramin'ny andininy 11. Rehefa hitantsika izany dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantare ho olona izy, dia nanetry teny ka nanaikatra amin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanadra tan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoha alohan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny ambanin'ny tany. Sy hanekeny ny lela rehetra fa Jesosy Kristy Tompo no voninahitran'Andriamanitra iray. Amen. Amaky ny filazantsara ny soatan'ny Mateo sika ry havana, toko 120, andininy 1 ka hatramin'ny 120. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaka any amin'ny tendrombohitra oliva dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'irony vohitra tandrefinareo roa ary miaraka amin'izay dia hahita boriky mifaritra sy ny zanany eo aminy ianareo. Fa ao izy dia ento ety amiko. Ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy raharaha analany tompo azy ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny mpaminany hoe lazao amin'ny ziona zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao. Malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidiny Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany. Ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny akabiazan'ny vahoaka dia nameratra ny lamany teny andalana, ary ny sasany nanapaka rantsakazo dia nahanty ny andalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe Hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Hosana any amin'ny avo indrindra. Ary no nefa tafiditra tany Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea. Ray masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hanamafy ny finoantsika sikariavana amin'ny fiarahantsika miombona amin'ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany eo. Ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tontsika. Zay torotoronina tamin'ny fanahy masina. Nateraky Maria Virginy. Nijady ira napaka Pontio Pilato. Nombona tamin'ny hazo fijaliana. Maty ka nalevina. Nidina tany amin'ny fiainantsika. Nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Niakatra ho any an-danitra. Mipetraka eo kavan'Andriamanitra ray tsy tofo. Avy any viny ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao. Fiangonana masina manera zao tontolo zao. Fiombona ny olona masina. Ny famelan-keloka. Fitsangana ny tena amin'ny maty. Ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Jesus izere tena ni afitokoa efa ni vesatra Jesus zere mba hamonjenanga indro Jesus Jesus Jesus, Jesus, ademi evitana, indru Jesus, Rehavana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomonao aminao anie ny fahasoavan'ny tompontsika. Aladin'ny sampandrofi androany, zay raha ny fiangonana maneran-tany, mahatsiaro ny fiakaran'i Jesosy Kristy niakatra ho an'i Jerosalema. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mankalaza zany. Na dia eo aza ny zava-misy eto ambony tany zay raha malala no zao fisian'ny aretina Covid-19 zao. Mangetaeta famonjena izao tontolo zao ry havana. Tady fanasitrana izao tontolo zao. Mitady fahafahana izao tontolo zao. Indro ankehitriny, ny vaovao mafaly ambara amintsika rehetra, ary mbo zaraintsika amin'izao tontolo zao. Fa efa tonga ny Jesosy Kristy, lay nitondra ny famonjena sy ny fanafahana ho an'izao tontolo zao. Ary defa ela ny andrandrany zany, ary efa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy.
Nianaran'izany mihitsy ny vahoaka an'Andriamanitra fa izay. Raha izay voasoratra tao amin'ny Matitoko 4:9 teo nitatsika hoe lazao amin'ny ziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao, malemy fanahy sady mitaingina biriky, dia zanaky ny biriky miasa. 3:3 taona talohan'i Jesosy Kristy no nanambarany Zakaria mpaminany zany teny zany. Raha miverina amin'izany tantara zany tsika riavana 3:3 taona tao alohan'i Jesosy Kristy, dia mahatsiaro fa zany mihitsy ny fampanantenana nomena ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany, nomena ireo zanak'Israely zay taonjato vitsivitsy talohan'izay dia baby tany Babilôna, ary dia niandrandra mba ahazo Mesia mpanjaka zay mba hitondra fiadanana amin'izay, satria reraka ny vahoaka an'Andriamanitra noho ny zava-misy sy ny fahababoana zay nifanesinesy loatra. Ary dia raha jerentsika vetivety ny teny nambaran'i Zakaria mpaminany eo amin'ny Zakaria 7:5 sy 10 dia zao manao hoe: mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina biriky, dia zanaky ny biriky miasa. Fampanantenana fifaliana sy firavoravona fa ho avy ny mpanjaka, ho avy ny Mesia. Raha teo amin'ny tantara dia tohatry ny tanteraka tokoa zany, satria nisy an'izany mpanjaka lehibe antsoina hoe Alexandre lehibe na Alexandre le Grand zany tamin'izany fotoana zany, zay mpanjaka nalaza, mpanjaka voatanora 20 taona monja, kanefa dia indro namirapiratra, natarika olona, nasarika olona, na ny fietsiny, na ny tafika ny oetiny, na ny fomba fitondrany, to naman'ny olona rehetra izy, akaiky ny olona rehetra izy, sympatika tamin'ny olona rehetra izy. Mpanjaka nahafinaritra sisy ohatr'izany. Ary dia niainga tany Turquie, nandalo any Syrie, nandalo ny Proche-Orient manontolo, tonga hatrany Egypte, tonga hatrany Inde aza, nitondra ny civilisation greka tamin'izany fotoan'izany, na civilisation grika. Ahoana ny fomba nataony tamin'izany ka nahatongavany nampiely izany civilisation izany, na izany kolotsaina grika izany? Nanana tafika malaza izy, ary zany tafika izany noentiny nanafihana. Ary dia raha naharavan-tanana anankiray izy, ny tanàna hafa rehetra dia nipiripirina hoe tsy afaka manohitra any Alexandre le Grand, fa dia omena azy malalaka ny fahefana, omena azy malalaka ny ampitoetra ny fahefany eo amin'ny firenena misy anay. Dia nandroso tokoa moa zany, nandroso ny zavatra rehetra, tohatry ny lasa moderna avokoa ny zavatra rehetra. Indro misy mpanjaka da mahafinaritra, satria dia na ny mahatra sy ny sahirana aza tohatry ny meny toerana manany maizy azy. Na ny lehilahy tao Jerosalema aza dia nantsony mbo tonga miaramilany, dray misy ohatr'izany ve, manome lanja ny vahoaka zay eo ambany fahefany na dia zanahany aza. Ary izy koa dia nampirisika ireo lehilahy miaraka taminy, zany hoe ireo lehilahy teo ambany fahefany mba hanambady olona hafa firenena amin'ireo olona zay, na ireo firenena zay nandehana ny Alexandre le Grand. Ary na Alexandre le Grand aza nanambady vehivavy Babiloniana antsoina hoe Roxane. Dia zany ny mpanjaka malaza zany no indro tazana ery amin'ny kianjan'ny tempoly Zakaria miteny manao hoe: mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena. Marina izy sady mpandresy, any tena ambara eo, juste et victorieux, tena nandresy tokoa izy, ary tena mpandresy, fa resy ny avokoa zay rehetra ny lalovany. Raha ny fanontaniana, marina ve
ary ilay mpanjaka marina avy amin'Andriamanitra ka hitondra ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra nandraindray ny Jiosy hoe amin'ny maha-Mesia mpanjaka azy tokoa ve? Ilay mpanjaka ambara eto hoe malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zanako ny biriky tanora, zanako ny biriky miasa hono Mateo 7:15 tokoa ve ity mpanjaka ity? Havana malala teo amin'ny tantaran'i Alexandre le Grand nefa dia tsy hoe ny rehetra akory dia avy hatrany dia nanaiky le fahefany satria matanjaka ratafika izy, fa nisy kosa reo atao hoe firenena na tanàna. Anisan'izany ny tanànan'ny Tiro, hitantsika amin'ny testamenta vaovao matetika. Ny tanànan'ny Tiro dia tsy nanaiky na nohitra izy zany fahefana na izany fibodony Alexandre le Grand zany ny tanàna rehetra na dia velon'olona fa tsara mahafinaritra. Misy ohatr'izany ve mandroso ny fiainana, mety ny lafiny ara-tsosialy moderna daholo, misy théâtre, misy salle de concert, misy toerana fanaovana jeu, misy infrastructure samihafa, misy ohatr'izany ray ve? Fa ny tao Tiro dia tsy nanaiky. Ary vokatr'izany dia namoan'olona 8,000 isa i Alexandre le Grand na Alexandre lehibe. Ary ankoatran'izany dia nalainy ho andevo ny vehivavy sy ny zaza rehetra, zaza mba vehivavy lasa andevo hampibina tsy romantany zany zavatra nisy nataon'izany. Dia mametram-panontaniana tokoa manao hoe mpandresy tokoa Alexandre le Grand, fa mametram-panontaniana hoe marina ve izy? Ary zany ry havana no nandisy fanantenana ny zanak'Israely. Ka ino nantenaina? Mbola tsy Alexandre le Grand, fa 3,300 taona talohan'i Jesosy Kristy dia mbola niposaka ihany ny fanantenany nivoaka an'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany. Roviana no avy lay Mesia mpanjaka hitondra fiadanana marina ho an'i Jerosalema. Mipita isika dia amin'ny taona 330 atia aorian'i Jesosy Kristy. Indro Jesosy Kristy miakatra ho an'i Jerosalema, mitaingina zanaboriky miasa. Toa mifanohatra amin'izay nieritreretin'ny zanak'Israely, satria nieritreritra izy fa mpanjaka, hanany maizy azy ny fiandrianany, hanana tafika andeha andrava ny fanjakana zay manjaka ankehitriny. Indro mpanjaka hafa zay feno fanetretena miakatra any Jerosalema. Hitondra inona hono izy io? Mba hitondra inona hono izy io mihoatra ny Alexandre le Grand? Kanefa dia nahafaly dia zao hoe hono vahoaka fa izay manao hosana, hosana ho an'ny taranaky Davida. Isaorana izy avy amin'ny anaran'i Jehovah. Voatolo ny vahoaka an'Andriamanitra ihany ilay fiteny manao hosana. Vonjeo re, efa ela nangetahita famonjena reto vahoaka atao Jerosalema reto. Indro ary tonga ny famonjena. Tojo an'le nandrandrainy izy. Efa hita ny nataony, nanasitrana marary Jesosy, nampianatra izy, nisy fahefana ny teniny, nandeminy aza dia manaiky azy, nanome sakafo an'izy ireo. Hosana vonjeo re, ny famonjena nieritreretin'ny vahoaka an'Andriamanitra sy ny Jiosy fa izay dia hoe mba hanafaka amin'ny fanafahan'ny Romanina. Marina zany, fa zay tokoa ny mangeja azy tamin'izany fotoan'izany. Kanefa izany tokoa ve nahatongavan'ity Jesosy Kristy ity dia niandrava ny fanjakana Romanina ka handray ny fahefana ao Jerosalema ary dia tonga mpanjaka ny Jiosy tokoa. Ndrisy diso hevitra izy ireo fa mpanjaka hafa mihitsy ity Mesia zay tonga ity. Tsy mpanjaka hanorina velively ny fanjakany amin'ny fahefan'olombelona, fa hanorina ny fahefany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, le fanjakan'Andriamanitra izay mitoetra ao am-ponja rehetra mandray azy. Ry havana malala, fanjakana maharitra mandrakizay no tiany Tompo iorina ao am-pontsika rehetra,
Ary zany no ahatongavany Jesosy Kristy aminao ankehitriny. Tonga izy. Tonga ilay mpanjakanao. Mitondra famonjena. Isika koa ankehitriny dia miantsoantso manao hoe vonjeo re. Vonjeo re izao tontolo izao. Io tokoa ary fa nivaly ny vavaka ataontsika rehetra. Tonga ny famonjena. Tonga ho antsika mandombaravarana. Lay hahatanteraka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatintsika ho ny tompo izay. Ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Nandeha mantsy ny fanontaniana moa hoe misy manao hoe indro aty Kristy, indro ary Kristy, dia hoy Jesosy manao hoe Kristy dia ao anatinareo. Ry havana malala. Mitady famonjena ve isika? Mitady ny tena fiadanana marina ve isika? Zany fiadanana marina zany. Tsy ho hitanao eto amin'izao tontolo izao. Mety handisy fanantenananao zay mba nametrahanao ny fitokisana. Mety olona zany, mety mpitondra fanjakana zany, mety fanjakana zany, amin'izay fomba ilazanao azy, na amin'izay titra nomezanao azy, mpanjaka na filoha na salam'izany na zavatra hafa ihany koa. Mety mametraka ny fitokisanao amin'ny vola mankarena, amin'ny fahefana, amin'ny zavatra mandalo eto ambonin'ny tany. Fiadanana tokoa reny fa fiadanana mandalo. Fa ny fiadanana maharitra mandrakizay dia ny fiadanana omeny Jesosy Kristy atsika. Ilay fanjakan'Andriamanitra izay mitoetra ao am-ponao maharitra mandrakizay. Ry havana malala, voavaly ary ny etaetantsika rehetra. Tompo, vonjeo zahay. Tompo, vonjeo izao tontolo izao. Io ilay famonjena. Ao amin'ny Jesosy Kristy ny famonjena izao tontolo izao. Ry havana malala, mivavaka ho amin'ny mpitondra rehetra isika maneran-tany. Mivavaka ho an'izay manam-pahefana rehetra isika. Kanefa izao, izay anankiny ny fitokisanao, ny fonao, ny fanahinao, ny fiainako avinao, ny mandrakizay anao, dia Jesosy Kristy. Lay efa nirahan'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Lay efa nirahan'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Ka raha niakatra ho an'i Jerosalema izy, ny nolalovany, dia nilala ny azo fijaliana, ny aretany avokoa. Zay verintsika fa entry Paolina rehetrarehetra. Zay niaritra tamin'ny olombelona, ary mbola miaritra amin'ny olombelona mandrakaketry. Efa niaritra tamin'i Jesosy Kristy, ary mihoatra lavitra noho izany aza. Ny afara teo amin'ny azo fijaliana, ny fangerifiriana sy ny fahoriana, ka ny tenenany manao hoe vita. Vita ny famonjena. Ny anjaranao ny mandray. Fa raha mandray azy ianao, dia ho mpandresy tahaka azy koa, satria na dia maty azy izy, dia nandresy ny fahafatesany. Ary zany fandreseny ny fahafatesany zany no fandresenao, fandreseko, fandresetsika. Zarao amin'izao tontolo izao zany, fanantenana sy famonjeny zany ry havana. Zany ny valim-bavaka, zany ny vaovao mahafaly. Zarao amin'izao tontolo izao zany, fa mangetaentan'izany izao tontolo izao, izay efa very fanambola velona, very hevitra ankehitriny, betsaka ny mamoy fo. Fa ianao kosa dia irahan'ny tompo ianao. Mba ho vavolombelon'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo, ilay Mesia izay efa tonga namonjy anao sy tonga hamonjy izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, hitoetra aminao anie ny fiadana ny tomponao. Amen.
iombona amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika riavana. Ry Andriamanitra tomponay io, misaotra anao zahay fa efa tonga tokoa le mpanjakanay dia Jesosy Kristy, tonga namonjy izao tontolo izao. Efa vita ny famonjena fa ny anjaranay dia ny mandray izany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia efa tonga tetỳ aminay ary te olona ao am-ponay sy ao amin'ny tokantranonay. Mangetaeta ny handrosoanao ao amin'ny tokantranonay izay Tompo amin'izao vanim-potoana ny confinement maneran-tany izao. Mandroso ary Jesosy, meteza mba olona ao aminay, meteza ihany koa mba olona amin'ny tokantrano rehetra, indrindra izay mety manam-pahoriana na mety manana tsy salama ankehitriny. Ianao nangatahanay mba hanomen'izy ireo ny fiadanam-po sy ny fiadanam-panahy, dia indro koa izahay tondram-bavaka ankehitriny ny marary rehetra maneran-tany na izanaiza toerana misy azy. Ianao anie no hamangy an'izy ireny, bavaka ihany koa izay ho an'ireo manam-pahoriana, mangataka ny fanahy ny fampaherezana mba hampahery ny havanay ireny. Mivavaka ao amin'ny ezaka rehetra no fitadiavam-bahaolana mba hahatonga ny fanasitranana izao tontolo izao. Dia mametraka ao am-pelantananao ny fiainan'izao tontolo izao zahay, ny fiainanay tsiraray avy. Misaotra anao manokana zahay ny amin'ireo mpanomponao izay manao ny aintso zavatra mifanampiana, fikarakarana, ireo marefo, mila vonjy, ireo be antitra. Misaotra anao izay satria izany tokoa ny efa asana ny rahanao anay, koa dia matoky zahay fa mbola hitsehan'ny fanahy masina izay rehetra ho amin'izay ny anjara fanompona izany, satria ny teninao tokoa dia efa nilaza. Na iza manome na dia rano mangatsiaka, eran'ny kaopiany aza ho an'ireny madinika aminao ireny, dia efa azo ny valim-potiana. Dia mampahereza Tompo ny kristianina rehetra maneran-tany mba hahery vavaka izy, hitomba mifankatiavana izy ary handroso fitio anatrehanao Andriamanitra. Ny vavaka rehetra dia akambanay amin'ny lampianarin'i Jesosy anay manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, mba masinana ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay izay anina sahaza ao anay ary mamelany helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy mba manafahana amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jesosy mbatantano tafita soary ka ambeno sisakano sa rehetra losati raha robe mangeny eny sa alehako izao ka ianao iteny mba utokiko atra ao ny rivotra mahery mety ampivadipo fa ny feonao irery mampisava ny manjo ikio ny vatolampy sy ny biby marobe fa ny herinao diampy ka fonjeny zanaka. Mielo lalana antsika any amin'izao tontolo izao ny Tompo ry havana ka manafatra antsika izy. Fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao andro izao zany. Raisoary ny tsodrano izay atolotra ho anareo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe:
ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any ny voninahiny mandrakizay amin'i Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy Zanaka ary fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra sakehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Amen. Ry havana malala dia marary ny fiadanan'ny tompo ho aminao, ho amin'ny tokantranonao. Mahereza ry havana.